Money
Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika ary mame voninahitra azy satria nataon'Andriamanitra velonayna ka natratra ny andro androany andro izay iarahantsika manompo an'Andriamanitra na dia amin'ny alalany Facebook tahako izao azy. Faharoa dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra, ho anareo rehetra izay any tokantrano any ny tenako amin'ny andro androany ity. Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanana dia ny fiadanan'i Jesosy mba hanapaka ny fiainanareo tsiraray avy. Amin'izao fanomboana ny fotoana izao dia manentana anareo aho ary mampahely mba handray anjara tokoa hanompo an'Andriamanitra na dia tsy misy ary ny fotoam-pivavahana aty am-piangonana dia fa afaka manao fotoam-pivavahana ianareo mianakavy ao amin'ny tokantrano misy anareo ao. Noho izany dia aoka ho vonina ho amin'izany ianareo tsiraray avy. Izay fanentanana ataonay mpanompon'Andriamanitra aty amin'ny fobe dia raiso avokoa ary mandehana arak'izany. Ataovy amin'ny fona manontolo mihitsy izao fanompoana an'Andriamanitra iarahantsika manao izao. Fa tiako milaza aminao fa hitahin'Andriamanitra antsika rehetra zany tompoko. Ary fanampy izay amin'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manao izao dia azadino. Azadino ny teny nataon'i Jesosy. Hoy izy, fa naiza no hiangonan'ny olona roa na ny telo amin'ny anarako dia eo voany ao. Androany zany dia eo voantsika tsiraray avy ny tompo any amin'ny tokantrano misy anareo any. Ary raha mino anareo dia ho amarin'i Jesosy izay teny nataon'izay ka dia atsapany fahasoavan'Andriamanitra hanapaka anareo ianareo. Sambatra be nge ianareo hoe ao tokantranonareo lasa trano fiangonana kely ho anareo mianakavy. Dia ao zany Jesosy, dia ao zany izy hitahy anareo mianakavy, hitahy ny tokantranonareo, hitahy zavatra rehetra izay ataonareo. Ny tera sy ny atsy ary ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra an'ireto namana reto ihany koa izay mpiara-miasa amin'ny mivady manokana izay mandray anjara manampy anay vady ahafahana manana totosa an'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manao amin'ny alalany Facebook izao. Ny tompany anome hery sy tanjaka fahasalamana azy ireo ary tantana azy ireo mandrakariva ka ho lehilahy sy vehivavy ho ampiasain'Andriamanitra tokoa zareo amin'ny androm-piainany rehetra. Hivavaka avy hatrany ary isika ka metraka nyity fotoana androany ity mba ho tahin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra io, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao no Andriamanitra nanome anay fahavelomana tahaka izao. Sambatra izay fa no havanao manokana. Misaotra anao zahay ankehitriny fa ny teknôlôjia vaovao amin'izao vaninandro misy anay izao no raisinao, ampiasainao, ahafahanao mampita ny sitraponao amin'ny olona tsiraray avy, isam-batan'olona, isam-pianakaviana, isa-tokantrano. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ireo olona izay efa nalahatra ao mba hanaraka nyity fotoam-pivavahana ity ka handray fahasoavana tokoa izy amin'ity andro androany ity. Ry Andriamanitra io, mino aho fa ireo olona marary dia homaninao ositraniny, ireo manana olana homaninao hafana amin'ny olana, ary ny rehetra dia ho tahinao tokoa. Ry Andriamanitra io, marina fa ao anatin'ny olana, ao anaty krizy ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao, fa zao ny fotoana hanamarinanao ny teninao Andriamanitra hoe dia hiavaka tokoa ny manompo sy ny tsy manompo ary ny marina sy ny tsy marina. Amin'izao fotoana izao no hanamarinanao fa ho avanao ireo olona izay manompo anao, ireo olona izay matahotra anao ka dia ho fitahiana tokoa ny fiainany amin'izao taonjato faha 120 taona 2007 misy anay izao. Eo an-tananao azy aty fotoam-pivavahana androany ity ka dia ny voninahitrany ho anao Andriamanitra irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha io. Amen.
angatany isika rehetra any tokantrano any anokatra baiboly dia andao hiarantsika mamaky ny voalaza ato amin'ny salamo fahazato toy zao zany voasoratra ao ary ro tsara nge ny voasoratra hoe mioby ho an' Jehova ry tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatreny amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fidiarana, misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandibiny fahamarinany. Amen. Hiderany tompo ary tsika rehetra ka dia manentana antsika mba samy andrainjara amin'izany fiderana zay hiarantsika manao zany ka dia aoko vonina tsara tsika rehetra tompoka. Eo pitsakana antsika no hiaraka hiderany tompo. Ianareo tokantrano zany tena tiako lazany amin'izany fa atao am-piangonana ve moa izy tsisy mpanotrina ato ka ianareo ny tokantrano mitsangana dia atao fitakiny aty am-piangonana mihitsy aoka hiderany tompo. Irana telo mifanesy no etsika manompo an'Andriamanitra tompoko. Fiderana tsy misy sasany asanaty ilay mpanjaka tokoa tuturebikasika nyande fiderana tsy misy sasany asanaty ilay mpanjaka tokoa deroni tumbo deroti sose deroni tumbo ankalazati sose deroni tumbo sose deroni tumbo ankalazati
ao anatin'ny fiderana dia izy fanafahana ho tsapanao ao anatin'ny fiderana dia fahitanao Andriamanitra satria Andriamanitra dia mipetraka eo ambonin'ny fiderana asandrato ary Jesosy amin'ny alalan'ireto ira ireto tena midera azy amin'ny fonao manontolo Zau
dia isorasian'andriamanitra zay fiderana zay niarantsika nanao zay tompoko zava-dehibe amin'andriamanitra tokoa ny fiderana ary ataovy tena fiainana tsy hoe ao anatin'ny culte tahaka zao ihany tsika no miparticipe hideran'andriamanitra fa atao fiainana manokana any amin'ny tokantrano misy anao any amin'izao fotoana zao ndray tsika dia anokana fotoana iarana manao vavaka ivavaka ho an'ny tenanao ho an'ny ankonanao ary ho an'ny kristianina rehetra isika amin'izao fotoana zao afaka mipetraka moa zany tsika any amin'ny tokantrano misy antsika ihany dia fanamarihana kely raha ohatra ka naraka filazana ianareo tsika kristianina nisy filazana natao tamin'ny gazety anankitelo no nanaovanay filazana dia misy ihany koa tamin'ny alalan'ny FB tamin'ny alalan'ny SMS fa androany Alahady fa 9 volana aogositra zany dia manao vavaka fa 5 volana aogositra androany Alahady fa 5 volana aogositra safady dia manao vavaka arahana fivadikanina ny kristianina rehetra tsy misy avahana io tsisy hoe ireo fiangonana kristianina zay ao amin'ny fiangonana zandriny ihany na takzay fa zay rehetra mahatsapa-tena hoe kristianina androany dia nentanina mba anao vavaka arahana fivadikanina inona moa ny tena antony ny antony no zao zava-misy eto amin'izao firenena malagasy misy antsika izao zava-misy maneran-tany moa zany raha ny marimarina kokoa fa eto Madagasikara moa zany tsika dia mikasiany amin'ny fiainantsika malagasy fiaina Madagasikara ary indrindrindrindra amin'ny mahakristianina atsika no hoentsika mambavaka iarahantsika malala ny zava-misy fa tonga eto Madagasikara ny devoly mitondra ny aretina Covid-19 dia mitondra aretina izy aretina mahafaty aretina mampahory olona aretina manakorotana fiainam-pirenena manakorotana fiainam-piangonana zany ke no antony mahatonga ny fiangonana mbola mikatona hatramin'izao hoe ka hivavaka tsika mba tsy emotra mihitsy ny mpino kristianina rehetra eto Madagasikara tsy emotra mihitsy na tsy nisy ary ny fotoam-pivavahana hijoro tsara iorina tsara ho tsapany mandrakarivany mahazava-dehibe zany atao hoe famonjena zay nomen'andriamanitra azy sy ny fanomanantena ho any amin'ilay fiainana mandrakizay hivavaka ho amin'izany ho an'ny tenanao ianao ho an'ny ankonanao ianao ary ho an'ny fiangonana kristianina namantsika rehetra tsy misy avahana io aza manavateny ianao hoe tsy miparticipe amin'izany zahay satria any fiangonana zany raha zany na fiangonana zokony fa tsy izay mihitsy lisy fa ho antsika kristianina rehetra manera Madagasikara no etsika mambavaka dia ao anatin'izany ihany koa dia hivavaka isika mba ho tonga eto amin'ity firenena malagasy ity famindrapon'Andriamanitra ka ho resy tosika tanteraka zao devoly mpitondra aretina izao ka ty firenena malagasy ity ho havan'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra ka antsoiny baiboly hoe firenena sambatra Madagasikara amen na andaontsika hanao hira anankiray dia aorina ty dia hiaraka hivavaka arak'izay fanentanako zay tsika hivavaka ho an'ny tenanao ianao hivavaka ho an'ny ankonanao ianao ary hivavaka ho an'ny kristianina rehetra ary farany hivavaka ho fanehorantsika ny faneratsy zay nitondra zao aretiny zao teto amin'ity firenena malagasy ity mba tena hiala tanterakany resitsika io no Jesosy Kristy sy ny famonjena vita teo ambony azy fijaliana ary noho ny anaran'i Jesosy Kristy lay anarana ambony indrindra misy fahefana hira anankiray iarahantsika manao tompoko masinao anaty zany hery zany
aoka nalika an'Andriamanitra ianao efa pare Andriamanitra iany vavaka ataotsika amaly ny vavaka ataotsika tondra fahasoavana lehibe ho atsika misotra malagasy misy Alahady aoka nalika an'Andriamanitra tsara isika ho anaty izany ira izany fa ny Andriamanitra dia eo anilantsika miaraka amintsika izy misaotra Andriamanitra efa vonina ianao iaino anay ankehitriny hivavaka ho an'ny fiainanay izahay ho an'ny ankonanay ho an'izao fiangonana rehetra manerana Madagasikara izao
fiainanao iensy amalivavaka ka tsisy hevitra zao fiainana zao fa samy aloso ho anao Andriamanitra tsy toa samy mivavaka isika rehetra samy mivavaka ho an'ny tenanao ho an'ny akonanao ho an'ny kristiana rehetra namatsika manoloana zao zavatra sarotra atrentsika ankehitriny amin'izao taona 24 izao dia mila mafisina ny falorantsika tena ho an'Andriamanitra satria manao ny ataony dia voly ampihemitra ampiverin-dalana ampialantsika ao amin'i Jesosy ampiravirafy-tanana anelingella ny fanomana terantsika hitsena Jesosy eny amin'ny raolanitra fa raha mivavakantsika andamoka ny tetikadiny samy mivavaka izy samy mivavaka izy koa fa mivavakantsika rehetra ho anareo ale tokantrano any samy mivavaka izy halleluia Andriamanitra Andriamanitra ankehitriny dia indreto izay malotra ny tenanay malotra ny fiainanay ho anao Andriamanitra malona zao zavatra sarotra atrenay kristianina izao dia mivavaka aminao zahay Andriamanitra izay dia mivoady eo anatreanao tsy emitra mihitsy tsy verin-dalana fandroso hatrany hatrany efa baikonao hatramin'ny taloha izany Andriamanitra raha nandalo ady zanak'Israely dia nampitondra hafatra tamin'ny sesy ianao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso izy kanefa dia ranomasina menake ny teo alohanay e Andriamanitra androso tokoa izahay androso izahay androso izay olonao rehetra androso ho ampanomponao androso vady aman-janako androso ao amin'i Jesosy ary androso ihany koa ny fiangonana izay nitondranao ahy androso ny fiangonana kristianina rehetra eto amin'ity firenena malagasy misy any ety zay rehetra kristiana tsy misy avahana io androso ho anao Jesosy vonona hiatrika ny ady izay ary ny finoanay dia andresy tokoa andresy orla izy atray ka ho mandrakizay efa novidinao lafy tamin'ny ranao Jesosy izahay mino azany zay Andriamanitra ary matoky fa miazona nay amin'ny tanam-pahasoavanao ianao tena miazona nay amin'ny tanam-pahasoavanao ianao ary ho tafity izahay Andriamanitra tsy horendrika mpandehanana izany ho tafity izahay ka dia misaotra ary zao devoly zay tonga eto Madagasikara nitondra valanareto Covid-19 mamon'olona nitondra olana ho an'ny firenena nanakatona fiangonana didinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy ry Andriamanitra io amarino zany vavaka ataona izany manaova famonjena lehibe sy magaga ho anay kristiana anao ka isokatra fiangonana kristianina satria hiala eto ny fanaratsy mpitondra aretina Covid-19 hiala eto ilay fanaratsy mpamon'olona hiala eto ilay fanaratsy mpitondra crise sosialy hiala eto ilay fanaratsy mpampitotokana teo karena hiala eto ilay fanaratsy mpanimba ny fiaina malagasy mianao nay ny an-danitra anao Andriamanitra misaotra makasitraka anao zahay halleluia akimpiany masika aondreo ihany lohantsika saintsainy fa tianao Andriamanitra matoa ianao novonjena andro vitsivitsy lasa zay na volana vitsivitsy na eny fataona maromaro angamba dia sitrak'Andriamanitra nitondranao ho any amin'ilay fiany mandrakizay kanefa sadiny ihany koa fetsan-danina dia manao zay azo ataony devoly isotomana antsika mba hiala amin'i Jesosy zany nge ny fototra natonga ny Jodasy ny emotra ary navita ny vatika tamin'i Jesosy satria zay mihitsy ny asany devoly amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery amin'ny kristiana malagasy ane mitetika ny devoly fa mandamoka tanteraka izany ankehitriny ho antsika saintsainy fitiavan'Andriamanitra anao saintsainy fa tianao izy fitiavana lehibe sady mandrakisaina eo fa nitiavan'Andriamanitra antsika rehetra zay no antony namonjena antsika ho anareo kosa zay androany
no amagin'andriamanitra anao raiso famaginy satria amonjy anao izy, amonjy fananao ihany koa izy, ary tsy ny apoziny devoly zany fitiavan'andriamanitra anao zany. Izy ny eritreritra fa ho vita tanteraka tantara fiangonana kanjo androany dia misy olona fonjen'andriamanitra, misy olona vangin'andriamanitra, raisany fitiavan'andriamanitra izany. Milaza ny marina raiso fitiavan'andriamanitra. Misaotra tompo ny amin'ireo olona fonjenao sahady, fonjenao sahady amin'ity androandroany ity, fonjenao sahady afanafoanao ane ireo olona ireo, irehitra ho anao ane ireo olona ireo, ary araka ifampitatana aminay ampandrosa fanjakanao, ary direction iombonana ny anay ho any amin'ilay mandrakizay misy an' Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Halleluja, halleluja, amen. Soratsika tompo izay fotoana foy nafatsika niaraka nanao vavaka izay nitery ny aja ary ny voninatrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany. Amin'izao fotoana izao tsika dia iomakomana andreny tenin'Andriamanitra ka andaotsika anao hira anankiray etsika miomana ho amin'izay tenin'Andriamanitra izay dia ho ambarantsika ny afatra izay sahaza ho antsika amin'ity androandroany ity tompoko. Akpe ihany masinao satria andray tenin'Andriamanitra isika dia anomatena ao anatin'ny hira zay arahantsika manao. Mendrika ny deja sy ny aja, Mendrika ny dera sy ny aja tokoa tompon'Andriamanitsika. asandratray ny tanana, Asandrato ara-bagteny ary ny tananao ho anareo ane tokantrano any. Ome voninahitra Andriamanitra. mendrika ny deja sy ny aja, asandratray ny tananay ho anao mba ho voninahitra lehibe anao. Amen. Magaga ny asa Manompa Andriamanitra lehibe sady magaga tsy izy. misy azo adinao. Tsy takatra saina maneritreritra ny asa lehibe ataon'Andriamanitra tompoko. Aminao tompo Aoka nompo azy amin'ny foana manontolo ianao ho anatin'izany hira iarahantsika manao izany. magaga ny asanao tsy misy azo adinao. Misaotra Andriamanitra. Halleluja. Aminao ry tompo. Halleluja. Mendrika ny deja
dia omena toera zany anareo a dia ho rahantsika ny mpanompon'Andriamanitra zay hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto mandroso tompoko. Izy zany no hitondra ten'Andriamanitra amintsika pasteur Razafilalaina enceinte, pasteur miandraikitra fiangonana RHEFI etsy Ambohy Manambola. Koatra amin'ny mahapasteur azy moa zany a dia mpiasam-panjakana izy a polisy izy a zay mahatonga solasolatra zao a mino fa amin'ny alalany tenin'Andriamanitra zay entiny ho antsika androany dia isikasika manokana ataon'Andriamanitra ho antsika. Dia falomerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako, ary fifalianao ahy ihany koa raisiko fahasoavana lehibe ny ahafahako manambara ny afatry ny Tompo ao anatin'ny tokantranonao amin'ity androany ity ary mino sy matoky aho fa hitondra fahatsarana eo amin'ny fiainanao sy ny hoavinao izao tenin'Andriamanitra zay hotoriana sy ambara aminao amin'ity androany ity izao. Ka dia isaorana mpanompon'Andriamanitra ihany koa zay nanasa ny tenako ahafahako mitory sy manambara ny ten'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity ao amin'ny tokantranonao moa zany raha maromarina kokoa amin'ity androany ity ka dia matoky aho fa miaraka amintsika Andriamanitra ao amin'ny tokantranonao dia eo Jesosy, satria ny Tompo dia efa nilaza fa naiza ivorian'ny roa na ny telo amin'ny anaran'ny Tompo dia eo foana Jesosy. Androany zany dia anao zava-dehibe amin'ny fiainanao izy, hitondra fanovana ary hitondra fahatsarana ary hitondra anao indray amin'ny etaeta androso mandraka hariva tsy emotra mihitsy. Ikena fa misy zao zavatra rehetrarehetra zao, ikena fa tojo an'izao olona maro isan-karazany zao isika, fa za mino matoky ny fiasan'Andriamanitra aho ary mino aho fa dia hitondra fanovana tsy azo eritreretina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra zay hoentiko aminao amin'ity androany ity ho fampahirezana anao ihany koa ary ho fampandrosoananao dia tenin'Andriamanitra zay manambara fa mila miorina amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary mila matoky tsara ny teny zay lazain'Andriamanitra isika ary tsarovy fa zay lazain'Andriamanitra irery ihany ny marina, tsy zay lazain'ny olona any ambadimbadika rehetrarehetra any dia zany ny andeha hinonao na zany ny itokisanao, fa zay lazain'Andriamanitra aminao ihany, zay ihany ny marina. Dia hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany isika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fafito eo amin'ny 9 ny manomboka ho vakitsika dia mitsahatra isika any amin'ny 9 faraika 12 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka faharoa toko fafito izao ny vaky ny teny: fa ho kosa Elisy, miaino ny tenin'i Jehova ianareo, izao ny lazain'i Jehova, raha ampitsy toy izao dia ho sekely iray ny vidiny koba tsara toto eran'ny famarana, ary ho sekely iray koa ny vidiny vary ordea indroan'ny famarana ao am-bavadany Samaria. Fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitena mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia isy zany zavatra zany va? Ary hoy Elisy, indro ho hita amin'ny masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao. Ary nisy boka efada teo anoloan'ny vavahady ny fampiresaka hoe ahoana no ipetrahantsika foleto mandrapa afatitsika. Raha hoy isika aka ao an-tanàna isika dia misy mosary ao an-tanàna ka ho faty ao isika, raha hipetraka eto isika dia ho faty ihany koa. Koa andeha isika akany amin'ny tobon'ny Siriana, ka raha mamelona antsika moa izy dia ho velona isika, fa raha mamono antsika kosa izy dia ho faty ihany isika. Dia niainga izy rehefa tamin'ny takariva akany amin'ny tobon'ny Siriana, ary no tonga teo an-tsisin'ny tobo izy, indro tsy nisy olona akory tao fa Jehova efa nampandre miaramila
ny siriana ny fikodidian'ny kalesy sy ny fandehan'ny soavaly dia ny firotoroto miaramila be ary nyresaka hoe izy intsao fa ny mpanjakan'ny Israely efa nanambiny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egipta iady amintsika dia niainga izy ka ritra nandositra tamin'ny takariviny ihany ary nylozany fotsiny tobiny dia ny layany sy ny sovaliny ary ny borikiny ka lasa nandositra amonjy ny aina izy ary rehefa tonga teny antsisy ny toby ireo boka ireo dia niditra tao amin'ny lay anankiray izy ka nihinana sy ny sotro dia naka volafotsy volamena ary fitafiny dia nandeha ka nanafina izany ary nandeha indray izy ka niditra tao amin'ny lay anankiray koa sady naka avy tao dia nandeha ka nanafina izany koa dia ny fampilaza hoe izy tsy mety zao ataontsika izao ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa manginy isika raha itoetreto mandra-paraina ny andro isika dia anakeloka fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka dia avy izy ka niantso ny mpiambina ny vavahady ny tanàna ary nilaza taminy hoe tonga tany amin'ny tombony sirianina izahay ary iny fa tsy misy olona ao na feona olona akory aza fa soavaly mifatotra sy biriky mifatotra ary nylay nylozany fotsiny ary niantso ny mpiambina ny vavahady izy ary ireo kosa nilaza zany tao an-trano mpanjaka izay tenin'Andriamanitra somary lavalava izay no andeha akatsika fampianarana androany ny siriana tamin'ny vanim-potoana io dia nanao fairano ny zanak'Israely tsy ndray andro akory tsy ndroa andro tsy telo andro fa fotoana naharitra ny nanaovan'ny fairano ny tobiny Israely tao anatin'izany indrindra nefa dia olana goavana dia goavana no niseho satria na ny antony rehefa natao fairano ny tanàna dia tsisy azo zavatra nohanina intsony tsisy sakafo intsony tao amin'izany tanàna izany tsy hafa fa tahaka izao zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika izao marina fa mbola misy nohanina sy novidiana ankehitriny fa noentin'ny olona manatanteraka ny fividianana ny zany ankehitriny no olana ary saiki tratrany zany avokoa ny sambaravarana rehetra ankehitriny ary eo anatin'izany indrindra nefa ny tiako ampaherezana anao androany fa tena tianao Andriamanitra ary mila miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mila mahatoky izay lazain'Andriamanitra ianao satria Elisa eto rehefa zany ny zavatra nitranga tao amin'ny tobiny siriana io ary tiako aza milaza aminao fa efa ny fampihinana mihitsy ny olona nisy vehivavy anankiroa izay nanantona ny mpanjaka ny anankiray nitaraina tamin'ny mpanjaka fa nohaniny ny zanany ary rapitsony iny dia hohanina indray ny anankiray ka rehefa lany ny androany nen'le anankiray dia tonga rapitsy hinanana n'le anankiray ny zanaky ny anankiray dia tsy nanaiky intsony le anankiray asy ny zanako tsy hohanina dia napakatra an'izany fitoriana izany fitarainana izany tao amin'ny mpanjaka ilay vehivavy zay ninana ny zanany nandritra ny fitafian'ny mpanjaka tamin'izany ary ny tafy lamba fisaonana nalahelo mafy ny mpanjaka hoe ino ty zavatoza miantra aminay ity androany ihany koa dia tiako milaza aminao androany fa isan'ny vahaolana lehibe eo ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fivelomanao Andriamanitra ry havana dia zao tsy mijery fotsiny izy fa manana vahaolana hitondrana famonjena ho fanafahana ho atsika kristianina amin'izao vaninandro sarotra izay mitranga izao te ilaza aminao androany hoe aoka ino an'Andriamanitra ianao aoka toky an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao marina amin'ny tenin'Andriamanitra
manamarina ny teniny izay voalaza ny Andriamanitra. Eto dia hoy ny tenin'ny Elisy, tsy Elisa ny te hilaza, fa Andriamanitra mihitsy rehefa namangy ny Elisy hoe ilazao amin'ireo olona ireo izay iraka hisambotra azy moa hamono azy, hanapaka ny lohany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Elisy, ilazao ireo olona ireo. Dia hoy Elisy, izao ny tenin'i Jehova, rapitso ihany, rapitso maraina. Dia ny vidin'ny vary or dia indroa famarana, dia ho sekely ray monja, mora dia mora. Izy fiainana hitsim-badika, tsy takatry ny saina, tsy azo eritreretina, rapitso izy. Ary ny vidiny koba tsara toto, dia ho sekely ray monja ihany koa. Zay ny tenin'i Jehova. Ny lehilahy anankiray moa izay tsy nino, tsy mino an'Andriamanitra. Ary zao vanim-potoana tokony ampisehontsika kristianina ny finoantsika izay lazain'Andriamanitra, ny finoantsika n'Andriamanitra ary ny fatokisantsika azy, ny fihiterantsika aminy, ny tsy fivadiantsika amin'Andriamanitra. Zao vanim-potoana zao mihitsy ny andradran'Andriamanitra, ny andrasan'Andriamanitra atsika hoe atraiza isika. Fitsapatoetra ihany inge zao zavatra mitranga amintsika zao ry havana malala e. Zao zavatra miseho manoloana ny firenena izay miandrady amin'ny olona rehetra izao, dia hoe amantsy aminao hoe fitsapatoetra ihany zao. Te hijery atsika Andriamanitra, te hitantsika Andriamanitra hoe atraiza isika, atraiza mifatokitsika an'Andriamanitra, atraiza isika manoloana zao fampotsika an'Andriamanitra zao. Fa mino aho, fa tsy vadika amin'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao, aritra amin'ny fatokina an'Andriamanitra ianao, aritra amin'ny fanarana an'Andriamanitra ianao, tsy ova mihitsy ianao fa ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy hatramin'ny farany ianao eo. Tsy hoe rehefa atao am-piangonantsika dia ilokaloka hoe any Jesosy hatramin'ny farany, fa ny atokantrano any anisandray ianao any zany. Fa mino aho, fa mbola any Jesosy foana ianao, naiza misy ianao dia any Jesosy ianao, naiza aleanao dia any Jesosy ianao, tazomy hatramin'ny farany, fa azy mandrakizay ianao. Eto dia tiako milaza aminao fa nanao fahagagan'Andriamanitra, nasehony voninahitra tamin'ny alalan'ny boka Efata. Ireo boka ireo moa zany teo avelan'ny tanàna. Boka fantatsika tsara fa tamin'ny andro taloha dia tsy mahazo miditra ny tanàna, fa nivelany doby teo am-bavahady izy nresaka, marina be ny resany. Raha hiditra ao tanàntsika ozy ao amin'ny tobin'ny Israely dia tsarovo tsara, misy fahafatesanao satria na ny antony misy mosary ao. Ary amin'izao vanim-potoana izao koa tena resy lahatra hoe eto an-tanàna misy fahafatesana, io valana retina izay mitranga io e, fahafatesana neny eo ambadika io e, asan'ny devoly io araky nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo, izay manafika ary tsy eto Madagasikara rery, tsy ny firenentsika rery ny tratran'izany, fa saiky manerana ny tany, manerana n'izao tontolo izao, tratran'izany avokoa. Dia hoy izy Efata, raha ho tanàna tokoa isika misy fahafatesana ao, ho any amin'ny tobin'ny Sirianitsika andaontsika ho any. Raha ho antsika ho velomintsika arabasoa arabatsara, hijanona eto tsika ho faty any, ka zao andaontsika ho any. Zany hoe zay ale rehetra zany fahafatesana avokoa, naiza ale dia misy fahafatesana. Dia zao no nataony izy Efata, ndao ary ho any amin'ny tobin'ny Sirianitsika. Nandeha izy niainga tokoa. Akory nefa ny agagana, fa nanao fagagana lehibe Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny tobin'ny Sirianina izy ireo, fa tsy nisy olona intsony. Briky mifatotra nitany, soavaly mifatotra nitany, lay tsisy olona nitany. Niditra tao izy, ny sakafo efa voandro tamin'io hariva io, lozan'ny olona fotsiny fa nataon'Andriamanitra nandre fodidy amin'ny kalesy soavaly maro be izy ireo, riotra nandositra, tsy najanona intsony, nitsoka ny tobiny, lasa nandeha, ry havanao. Tiako milaza aminao androany fa tsy maintsy riotra andeha koa io aretiny io, tsy maintsy farany io aretiny io, tsy maintsy tsaro zao olana maro isan-karazany mianjady amin'ny isambatan'olona na ihany koa isa-tokantrano izao. Ry havana malalo, amin'izao fotoana izao nge tsisy olona tsy manan'olana amin'izao vanim-potoana izao e, tsisy olona ngamba afahako milaza azy hoe tsy misy olona tsy manan'olana.
fa ny olona rehetra toa manan'olana avokoa fa tiako milaza aminao nefa fa mbola misy fahaolana tsara indrindra teo amin'i Jesosy rery ihany. Tiako manambara aminao nefa fa tsy mbola ny lavilefina Jesosy na hoe tsy vitako tsony zao olana zao fa ny fahotany zao tontolo zao aza netiny teo amin'ny azo fijaliana. Ary sika rehetra samy vidiny tamin'ny rano dia hoe amatsy aminao androany mbola misy fahaolana, mbola misy fandresena indray, mbola misy fagagana indray, mbola misy fitiavana vaovao indray ho ataon'Andriamanitra aminao. Ary tao anatin'izany indrindra niditra tao amin'ilay izy efa ta samy ninana nanao izay nahavoky ny tenany ary nanangona volafotsy, volamena, akanjo fitafiana maro isan-karazany nanafina an'izany aloha dia niditra tao amin'ilay hafa indray izy. Dia toy izay ihany nataony. Fa tao anatin'izay indrindra tena mangy azy Andriamanitra hoe mba mety ve zao zavatra ataonareo efa ta zao, nareo ato mihinana sakafo tsara, any ambadika any misy tsy mihinana. Dia ozy filazana vaovao mahafaly zao, andro mahafaly ty androany ty. Tiako milaza aminao fa andro mahafaly ty androany ty. Ilazako aminao fa tsy maintsy isy fisokafan'ny fiainanao, tsy maintsy misy fanavozana indray ny fiainanao. Na dia ekena aza fa be dia be ny asa potika farandrarana rava ary misy mihitsy aza ny tokantrano rava ny vokatra zao zavatra mitranga izao. Fa tiako milaza aminao amerina amin'ny lohan'ny fiainanao indray Andriamanitra. Ainy zany, ainy zany, tena ain'Andriamanitra zany hoe amatsy aminao. Ary tsy misalasala akory Andriamanitra hitondra vahaolana ao anao satria fantany fa ianao dia matoky azy. Mbola mitoky amin'Andriamanitra venao amin'izao fotoana izao, mbola mipetraka amin'ny tenin'Andriamanitra venao amin'izao fotoana izao. Atraizany fatokianao ny tenin'Andriamanitra. Fa mino aho fa ho lehilahy matoky ny tenin'Andriamanitra ianao, vehivavy matoky ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary tao anatin'izany indrindra rehefa nolazaina tamin'ny mpanjaka zany niezaka nandefa soavaly maro satria natahotra ny mpanjaka sao dia sanatrika manao otrika ny Sirianina ka avelan'ny tobony dia hiditra isika, rehefa miditra isika dia hiditra ato amin'ny tobontsika ihany koa izy ka opitehany soravana isika. Tsy velively ny valiny rehefa na dia niezaka nandefa an'izany aza ny mpanjaka tsisy nininona tsony tao. Indro fa feno fitafiana zavatra maro teny an-dalana fa ritra nandositra ny Sirianina. Ry havana malalo tao anatin'izany rehefa naheno ny olona fa lasa ny Sirianina, nivoaka avokoa ny olona rehetra nandeha hamonjy ho any amin'ny tobon'ny Sirianina. Ry havanao nampalahelo ngeny nahazo an'ilay lehilahy izay tsy nahatoky ny tenin'Andriamanitra engeny ka tsy ho taky izany isika ka hoe isalasalany amin'ny tenin'Andriamanitra fa iorina amin'ny tenin'Andriamanitra isika satria io lehilahy ny tena mpanjaka io dia nilaza fa hoe na dia hanao varavarankely eny amin'ny lanitra aza Jehova dia izy zany rehetrarehetra zany. Izy tokoa zany ho an'izay mino dia afaka nitondra maraim-baovao azy indray Andriamanitra, afaka nitondra maraim-pahasoavana ho azy indray Andriamanitra. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra, aoka hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao fa izay lazain'Andriamanitra ihany, zay ihany ny marina. Tsy izay ny lazain'ilay lehilahy ny marina kory hoe na dia isy varavarankely ary eny amin'ny lanitra dia isy zany. Nisy tokoa ilay izy ny ampitson'iny dia nanao fahagagan'Andriamanitra, nanao fahatsaran'Andriamanitra. Ary eny amin'ny 19 amin'io tenin'Andriamanitra io dia ho ny tenin'Andriamanitra hoe eny amin'ny 19 dia nivoaka ny olona ozy ka nambabo ny tobon'ny Sirianina, konkoba tsara toto eran'ny famarana dia sekely ray monja no vidiny. Ary ny faharoa dia indroa ny famarana dia sekely iray ihany koa ny vidiny, araky ny tenin'i Jehova, araky ny tenin'i Jehova. Raha miankina amin'ny tenin'Andriamanitra zao ianao io dia inoko antenaiko fa azo antoka aloha ny fiainana mandrakizay. Faharoa, zao olana mitrango zao dia anjary fandresena, fahombiazana, fiorenana hampandrosanao amin'ny tsaratsara kokoa hatrany zao zava-mitranga sy zava-misy izao. Ry havana malala be dia be
ireo olona zay nifanena tamin'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nifanena tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo dia nampiorina sy nampijoro ary nampitoetra azy tsara ho an'Andriamanitra izany. Ary natonga azy atoky tsara ny tenin'Andriamanitra izany. Hitanao ohatra ny Luka 5 ohatra. Inona ny ambaran'ny Luka 5? Dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra io. Ny nampahazahony Jesosy amin'ny Petera sy ireo namany azandrano be ozy ny tenin'Andriamanitra. Mamaky ianao ao amin'ny 1 ka hatrany amin'ny 5 dia manambara ny tenin'Andriamanitra eo fa hitory ny filazantsara Jesosy. Ary rehefa hitory ny tenin'Andriamanitra Jesosy dia izao ny zavatra nitranga nindrana ny sambo kely ny Petera izy. Any amin'ny 4 moa dia izao ny ambarany. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy ozy dia hoy izy taminy: Simona, mandrosoa any amin'ny lalina dia halatsao aratonareo, azahoanareo hazandrano. Fa Simona namalaka nanao hoe: Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana aina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa ozy izy, noho ny teninao dia halatsako ihany ny arato. Kanefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany, tena azo hazandrano be dia be izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo aminy sambo kely afo, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenona ny sambo kely roa, ka efa saiky ny letika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankoka tamin'ny tongotra Jesosy izy, ka nanao hoe: Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo amin'ny noho ny haben'ny hazandrano izay azony. Ry havana malalo, tsy tamin'ny vanim-potoana ny Elisa ihany no niasa Andriamanitra, no nampiasa ny tenin'Andriamanitra, fa mandraka ankehitriny ihany koa dia tiako milaza aminao fa mbola miasa Andriamanitra. Tsy tamin'ny vanim-potoana ny Petera ihany koa, fa mbola miasa koa Andriamanitra mandraka ankehitriny, manamarina ny teniny izy. Eto dia ho ilay tenin'Andriamanitra hoe: nandritry ny alina nefa ny kely iaina ry Petera. Ary fantatr' Jesosy tsara zany fa tsy nahazo ireo amin'ny maha-Andriamanitra tonga nofa azy. Fantany le olana nisy teo amin'ny Petera. Tao anatin'izany indrindra dia hoy Andriamanitra tamin'ny Petera hoe: hoy Jesosy tamin'ny Petera: ndana mankany amin'ny lalina amin'izay. Rehefa vita ny toriteny izay nataony Jesosy tamin'ny alalan'ny findramana ny sambo kely ny Petera, ndana amin'izay, mandeha any ianao ary tsay amin'ny lalina. Dia nandroso izy, nakao anaty sambo kely, nanazava tamin'ny Jesosy: nandritry ny alina izay efa nanao izay fomba rehetra azahoana trondro, satria efa mpanarato efa hatramin'izay izy. Ainy izany, fantany hoe rehefa ohatr'izao dia izao indray natao, dia ohatr'izao dia ohatr'izao indray natao. Tsy maintsy mahazo, fa tsy nahazo ange izy. Tsisy ninina azo nandritry ny alina. Hozy ry zareo avy any avaratra hoe nasambireniny aza tsy misy, tsy nahazo. Eto Fotoam-bavaka tsy nisy, tsy nahazo na inona na inona. Kanefa ozy ny tenin'Andriamanitra, kanefa ho Petera, noho ny teninao dia halatsako indray ny arato. Vao nanomboka nandatsaka ny arato izy teo amin'ny lalina dia tsy zakany izany, tsy zakany nankariny izany. Tiako milaza aminao androany fa mbola vonina hitanao Andriamanitra raha miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Mbola vonina monjy anao Andriamanitra. Za androany te hitona anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aza miala amin'ny Tompo e, aza miala amin'ny Jesosy, aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra, aza mivadika aminy. Fa rehefa matoky ny Tompo isika dia afaka manao zavatra tsy azontsika eritreretin'Andriamanitra, afaka manao zavatra tsy lo heverintsika ho tonga eo amin'ny fiainantsika mihitsy Andriamanitra. Ry havana malalo, ianao nge amin'izao vanim-potoana izao tsy afaka nijanona ao an-trano fotsiny e. Fa inona zavatra mitranga amin'ny maraina ianao? Hitako be dia be ny olona mandeha mivoaka amin'ny maraina, manao izay tadiavam-bola, manao izay azahoana vola. Kanefa mahagaga fa be dia be ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao hitako no tahian'Andriamanitra indrindra ny fiainany. Tena tsy azo eritreretina hoe ny olana misy tena misy,
fa ho andreo tena matoky an'Andriamanitra ry havana dia mbola vonina nita azy foan'Andriamanitra, mbola vonina mitondra azy amin'ny fahatsarana foan'Andriamanitra, mbola miampy fiainany foan'Andriamanitra. Androany koa dia tiako milaza aminao androany hoe mbola vonina hitanao Andriamanitra. Ianao izay mandre androany, ianao izay manaraka izao fandarana izao androany, dia tiako milaza aminao fa tsy hamelanao ireny Andriamanitra. Fantany olanao io, fantany io adinao io, ary tiako milaza aminao fa na io aretiny io azy, hainy miaro anao amin'io, hainy mamonjy anao, tena hainy zany. Androany dia hamonjy anao Andriamanitra, ary aro anao manokana izy, anafaka ny fiainanao Andriamanitra, ary anafaka anao tanteraka izy. Ry havanao, aza mivadika amin'Andriamanitra zany ianao, aza miala amin'ny Jesosy zany mihitsy ianao. Hoy izay ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia e. Isaia toko 4:20. Andininy 7. Ny saina tsy miovaova ozy dia arovana ao amin'ny fiadanana tanteraka, satria matoky anao izy. Satria matoky an' Jesosy isika, matoky azy isika, manantena azy ho amin'ny famonjena isika, dia ho arovan'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana tanteraka amin'ny fiainanao. Zao nge be dia be ny olona tsy manam-piadanana intsony e, tebiteby aroa, zay ale rehetra mampitebiteby azy avokoa, mampatahotra azy avokoa. Te hijanona fotsiny ao an-trano izy kanefa raha mijanona ao an-trano dia ho faty any araka ilay nitenen'ilay boka efa da. Hivoaka ny trano ihany koa nefa ohatry ny ho faty ihany koa. Araka ilay ho ampitenena malagasy hoe mandroso maty ray be ary miemitra maty reny be. Fa tiako milaza aminao, ny miaraka amin'ny Jesosy tompoka tsy zany, tsy fahafatesany, fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Raha matoky izay lazain'Andriamanitra ianao, tsy fahafatesana ny anton'io, fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Zao vanim-potoana izao indrindra, ny tian'Andriamanitra hanavahana an'ity firenentsika ity, tian'Andriamanitra hitahinana izao firenentsika izao, amin'ny alalantsika marobe kristianina, amin'ny alalantsika ireo marobe izay matoky an'Andriamanitra. Andao tena iorona amin'Andriamanitra isika, ary andao tena atoky izay lazain'Andriamanitra isika, fa izay lazainy irery ihany ny marina. Tsy izay lazain'ny olona, tsy zany ny vahaolana, fa Jesosy irery ihany ny vahaolana ry havana. Raha mijery ange ianao ny numery ohatra toko 1:20 e. Mosesy manokana tena nanompo an'Andriamanitra ary tena niaraka tamin'Andriamanitra, ny fampiresaka mivantana amin'Andriamanitra mihitsy azy izy. Kanefa dia izao indray mandeha rehefa nilaza Andriamanitra fa hanome hena ho an'ny zanak'Israely, tsy 2 andro na 3 andro na 10 andro na 20 andro, fa mandritra ny 2 volana mpaka hinan-kena ny zanak'Israely ozy. Dia nisalasala Mosesy manoloana ny zavatra hita amin'ny masony, dia nisalasala izy, ahoana zany, ahoana ny hatanteraka zany. Be dia be no misalasala amin'izao fotoana izao, ahoana ny ahafahana mandresy an'ity aretiny ity, ahoana ny ahafahana mandresy izao fahantrana izao indray. Fa tiako milaza aminao, andresy an'io ianao, tiako milaza aminao androany hoe andresy an'io ianao, satria Andriamanitra dia marina amin'izay lazainy, fa izay miaraka amin'ny tompo tsy maintsy mpandresy, tsy maintsy voata. Dia hoy Andriamanitra ao amin'ny 7:20, hoy izy hoe ny afova ny tanako ka tsy mavontsy, tsy ny afo mihitsy ny tanan'Andriamanitra ry havanao, tsy ny afo ny tanan'i Jehova, tsy ny ova ny heriny, mbola miasa izy mandraka ankehitriny, ary mbola te hitondra anao amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra. Ary izay indrindra mahatonga azy milaza le any amin'ny numery toko 7:20, 7:20 izay ambarany sy lazainy. Tsy olombelona izy, tsy zanak'olombelona izy ka handaingy, tsy olona izy ka handaingy, tsy olona izy ka hanenina, zay la zavatra efa niteneniny, zay efa nilazainy, hainy tanterahany zany. Tahaka nilazainy tamin'ny Elisa, fa rapitso dia vita zany, dia ataony zany. Dia tahaka izany ihany koa androany, ny anambarana aminao, ilazana aminao amin'ity androany ity, ianao izay mijery amin'izao fotoana izao, dia tiako milaza aminao fa hain'Andriamanitra koa ny manasitrana anao izay marary, hain'Andriamanitra koa mamany olanao izay manan'olana androany, hain'Andriamanitra koa ny mampandresy anao izay ao anatin'ny ady amin'izao vanim-potoana izao. Ampandresy anao Andriamanitra, iadinao izy,
ry avanao imbetsaka Andriamanitra maneho ny fandreseny amin'ny olona izay miaraka aminy amin'ny alalan'ny teniny. Ry avanao izay lazain'Andriamanitra ihany ho ihany marina, tsy izay lazain'ny olona fa izay lazain'Andriamanitra zay ihany marina. Ary ao anatin'izany dia tiako ny taonanao androany hoe aza miova amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, aokandroso tsara ianao araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ho ilazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Dia aokandroso foana ianao, androso foana ianao. Tsy eo anatin'izao olona izao dia lasa tsy mivavaka intsony ianao, lasa tsy manompo an'Andriamanitra intsony ianao, lasa variana ianao. Tsy ry avanao, tsy vanim-potoana tokony havariana antsika izao, fa vanim-potoana vao mety tokony horena antsika, hijoroantsika hatrano an'Andriamanitra, ary tokony tena hivavahantsika be mihitsy, hanamafisantsika ny fanolorantena ao an'Andriamanitra. Ary za mino fa amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika dia hitombo ny fanasitranana ho andreo rehetra izay marary eto amin'ny firenentsika. Amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika dia hinoko fa ho mpandresy izao firenentsika izao, mpandresy ny aretina voalohany indrindra, ary ho mpandresy ny fahantrana ihany koa. Ry havana malalo dia hiverina milohan'ny indray ny fiainana izao firenena izao noho ny vavaka izay. Rehefa avy eo mbola ataoko hafa. Tsy mety ohatra raha hivoaka ao trano ianao ka tsy miakanjo. Dia tahaka izany koa ny fiainantsika kristianina, tsy mety, tena tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika. Andao tena hivavaka tsika. Ary ny vavaka ataontsika inoko fa hitondra an'Andriamanitra famangina, fanafahana, famonjena ao amin'izao firenentsika izao. Manana didy sy andraikitra ngeza be hivavaka ho an'ny firenentsika isika. Ry avanao, Jesosy mihitsy nolaza fanoarana eo amin'ny 1 eo amin'ny 7:20 eo amin'ny Luka 7:20. Dia hoy tsy mety. Jesosy nolaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Tena nao fanoarana moa izy. Fa anisan'ny tena tiako resahana dia le ery amin'ny 9. Hoy izy, hoy Jesosy Tompo, henolo izay lazain'ilay mpitsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Ary moa hitarehitrehitra amin'izany va izy. Ry avanao, hanome rariny ianao io Andriamanitra, hanome rariny ianao ilay manompo azy Andriamanitra. Hisy rariny ngeza be ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Araka nambaram-panompon'Andriamanitra teo tamin'ny fiandohan'ny fotoana, tao anatin'ny vavaka, name tsodrano antsika izy. Vita ny tsodrano dia nanambara izy fa zao vanim-potoana izao ny hanavan'Andriamanitra ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Noho izany indrindra, asehoany mbola fatokianao an'Andriamanitra, ny fijoroanao an'Andriamanitra. Hoy ty tenin'Andriamanitra ty hoe hanome rariny ianao izy, ianao le mivavaka aminy, mitaraina aminy andro aman'alina. Na amin'ny andro mivavaha, alina mivavaha. Foazan'Andriamanitra alina iny ianao dia mivavaha, mandolia, mivavaha, atsoy Andriamanitra. Fa amaly atsika izy, amaly ianao Andriamanitra, ary hitondranao amin'ny fahasoavana lehibe Andriamanitra. Amaranako ny tenin'Andriamanitra ry havana dia ny Luka 1:17. Tiako ianao tena iorina amin'ny tenin'Andriamanitra, anana tenin'Andriamanitra be dia be. Naiza misy ianao dia hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, hiankina amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany, hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany, hiazona tenin'Andriamanitra hatrany. Io Luka 1:1 io izay resaka ny fampiresahany Maria tamin'ny anjely. Nilazan'ny anjely Gabriela tamin'ny Maria ny amin'ny afahany mitondra ny Jesosy. Eo amin'ny 9:13 dia ozy ilay tenin'Andriamanitra, fa tsy hisy tsotateraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Rehefa nyteny aminao Andriamanitra dia ho tanterahany izay nilazainy. Raha nyteny tamintsika izy izao hoe any amin'ny Salamo 7:2 dia miteny izy, efa nandefa ny teniny izy ho fanasitranana. Iza moa izay teniny izay dia ambarany ilay any amin'ny Jaona 1:1, 2:7. Fa Jesosy izay teny izay, efa nandefa tokoa izy
nandeha fanotenina ozy efa nalefa nytetỳ amintsika jesosy hitondra fanasitranana hitondra famonjena raha mino ianao fanotenin'andriamanitra dia fanasitranana ao antsika tokoa ary zany nge mahatonga ny Isaia 7:12 manambaran'izany any amin'ny 4 andininy 5 lazainy zany fa nitondra ny fanasitranana ao amintsika tokoa izy aretina moa zany zao mitrangy eto amin'ny fiainantsika ary rehefa tonga le aretina dia voakasika hatrany amin'ny fandrarana rehetra hatrany amin'ny fivelomana rehetra voakasika ilay aretina avokoa noho izany indrindra androany dia tiako milaza aminao hitondra fanasitranana ao amin'ny tokantranonao koa Andriamanitra ny tokantrano izay marary rehetra hositran'ny Jesosy androany ny asa izay marary rehetra hositran'ny Jesosy koa androany tsy ny vatatenan'olona ihany marary amin'izao fotoana izao fa na ny ara-panahy olona koa aza marary satria na ny antony tsy ampy sakafo ara-panahy izy tsy mandre tenin'Andriamanitra firy itsony fa ho ihany matsy aminao androany hoe maherezy mandre tenin'Andriamanitra maherezy mamaky ny tenin'Andriamanitra ary maherezy makatoa ny teny izay lazainy ny tenin'Andriamanitra mino aho matoky androany fa raha azonao zany tenin'Andriamanitra zany raha ho azonao zany tenin'Andriamanitra zany dia anao fagagana ao aminao Andriamanitra raha-pitso ary azon'Andriamanitra atao androany dia androany koa zany azon'Andriamanitra tanterana zao dia ny zao amin'tian'io ty ianao marary izay manatrika io zay matsiaro ny tenanao fa marary amin'izao fotoana zao hositran'ny Jesosy ianao zay matsiaro fa manan'olana izy vaolana androany ary zay indrindra ny antony hivavaka ao anao androany raha mino ianao androany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha matoky tsara n'Andriamanitra ianao androany dia ho hitanao fa hiasa Andriamanitra hivavaka isika ary raha hivavaka isika androany hitondra-bavaka anao manokana ny vavaka izay ho ataoko anao androany dia tsy izany ho mpamaly vavaka fa anjarako mivavaka fa ianao kosa andray androany anjarako mivavaka Andriamanitra hiasa amin'ity androany ity ka hitondra vahaolana izy hitondra fanasitranana izy hitondra fanafahana izy androany ho an'izay rehetra efa kivy ho an'izay rehetra efa ndravoravo tanana atanjaka andray ianao androany izy fanasitranana andray androany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo eny ary hivavaka anao izay marary amin'izao vanim-potoana izao tiako hoe apetraka ao amin'ny fonao ny tananao androany izay marary rehetra ary ho an'ny manolana rehetra ihany koa dia apetrao amin'ny fonao ny tananao izay miatrika ady rehetra apetrao amin'ny fonao ny tananao androany fa eto Jesosy miasa izy androany izy vahaolana androany izy fanasitranana androany izy fagagana androany ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana izany rehetrarehetra zany ka hivavaka isika mino matokian'Andriamanitra fa miasa izy raha mety aminao mihitsy aza ny mandoalika tsy maninona azo atao tsara zany tsisy olana mihitsy ary tiako milaza aminao fa tsy hoe efa lasa akory ny andro fagagana fa mbola miasa Andriamanitra mandraka ankehitriny mbola miasa izy za zao tiako milaza aminao fa tao anatin'ity valana retiny ity nisy lehilahy anankiray tena narary be tsy natsiary tena tsony nandritry ny andro maromaro natsony olona moa zanakany tonga tany izay mivady nivavaka le olona isaoran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao velo le olona io sitrana le olona tsy nila hoe natao an'izao na natao an'izao na natao an'izao na sina oksizena sy ny sisa velona le olona isaorana an'Andriamanitra velona soamatsara izy dia raina ny tompo ho iamatsy aminao androany tsy miova Andriamanitra tsy miova izy fa dia raina ny tompo androany dia hivavaka ao anao apetrao amin'ny faritra apetrao amin'ny fonao aza ny tananao na manalolana ianao iaho teo na ihany koa marary ianao mino fa ny tananao ny solo ny tanana ny mpanompon'Andriamanitra izay mipetraka ankehitriny raha mino zany ianao dia anao zavatra Andriamanitra aza manao tahaka an'le lehilahy hoe nanao varavarakely ary Andriamanitra aza miteny an'izany fa ho iamatsy aminao androany hiasa Andriamanitra hiasa Andriamanitra hiasa amintsika rehetra Andriamanitra ka hitondra fanasitrana ninina retinao ninina ho iaho matokian'Andriamanitra androany ary ninina koa olanao matokian'Andriamanitra hiasa izy androany hivavaka ao anao Andriamanitra raiko tsara indrindra misaotranao voalohany indrindra ny amin'ny teninao izay nafahana nitoriana nambara teto amin'ity toerana ity ary misaotranao ihany koa fa afaka mbola mitsidika ny tokantrano kristianina maro ny teninao amin'izao fotoana izao ary ho an'ny olona ihany koa na dia tsy kristianina ary izy sambana izy mandre izao teninao izao fa tsy miova ny teninao Andriamanitra dia mbola nasitrana azy koa ianao androany dia hamonjy azy ianao androany hanafaka azy ianao androany Jesosy malalo androany dia angatahako ampidinanao famindram-po amin'ny olona rehetra
na marary izy na manan'olana izy na miatrika ady izy na voafatotra izy na voakeja maro isan-karazany androany tompo nonoko fa fotoana mety amonjenao ny olona anasitrananao azy ndray amanao ilay olany ka androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana efa nandefa ny teninao tokoa ianao Jesosy ho fanasitranana dia androany tonga ny fanasitrananao amin'ny tokantrano ny sambatan'olona ny tokantrano marary rehetra androany misy aretina rehetra androany dia sitrany sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ninino io aretina io ninino zany aretina zany miala androany ny aretina voanana amin'ny anaran'i Jesosy miala sao kehitriny sao ny loharanona aretina rehetra te foana rava mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy androany ny olana rehetra ihany koa mandidy anareo ary olana na olana ara-bola eo na arakasy na ara-pitiavana ninina mandeha androany miala an'io androany mandidy anareo amin'ny anara-maherin'i Jesosy aho miala ao amin'ny tokantrano miala amin'ny tenany sao kehitriny sao mandeha miala miongotra mifa mandeha androany miala ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misy vahaolana androany misy fanasitranana an'io misy fahagagana androany misy fahatsarana androany amin'ny anaran'i Jesosy ny ady rehetra dia tononona mpandresy ny kristianina mpandresy ny olona rehetra izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao mpandresy ny olona rehetra izay matoky an'i Jehovah androany mino zany a tompo mino zany aho matoky zany a Jesosy aho fa ianao miasa ho voninahitra Andriamanitra ianao miasa ho falebiazanao ho voninahitra naranao misaotra raha io mankasitraka andrindr'Andriamanitra fa tsara indrindra ianao misaotra Jesosy misaotra fanahy masina miterana ho Andriamanitro faleipe miterana ho Andriamanitro fiadanany tompo amin'ny tokantranonao ny tenako izany apitako amin'ny pasteur ny fanovisana azy dia raisika ho zava-dehibe ny fotoana nahafahantsika nandreny tenin'Andriamanitra teo a mino fa nanakambara tamintsika ny tompo tonga nahery ianao a matokiry havana
fa ny andriamanitra ivavantsika dia andriamanitra lehibe sady magaga ary tsy vitan'izay fa andriamanitra tena tia antsika zanak'olombelona indrindra fa isika zay efa nino an Jesosy, zay efa nandray an Jesosy, zay efa manana an Jesosy. Ary eto dia mitsodrano anareo fa tahaka ny diran'andriamanitra tsehatra tao amin'ny tanàna Samaria ka namonjen'andriamanitra azy ireo nanoloana amin'ny sary farazay mafy amin'ny anaran'i Jesosy tahaka izany anie no amonjen'andriamanitra antsika kristianina rehetra manoloana izao zavatra sarotra hatrentsika rehetra izao. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra. Amialohan'ny tena isarantsika androany dia alokana fotoana indray isika hanaovana vavaka ho an'izao firenena malagasy misy antsika izao. Vavaka ho an'i Madagasikara tsika, vavaka ho an'ny firenena malagasy tsika. Io fona ho azy aoko fantatsika rehetra fa na inona mety hoe fahotan'ny firenena, zavatra tsy tsara ataon'ny firenena. Raha misy olona etsy andaniny hivavaka tena hifona angataka ny famindrampon'Andriamanitra dia mindra fo Andriamanitra, tena mindra fo arabaky teny. Ary zay famindrampon'Andriamanitra izay no hitondra famonjena ho an'ity Madagasikara sy ity firenena malagasy misy antsika ity. Eto zao dia matsiaro an'ilay lehilahy atao hoe Bartome Jamba. Ho azy manokana rehefa tena nandinika ny fiampianana izy dia hoe tena tsy possible mihitsy ny ahira-tany masoko hoe mbola hita satria efa jamba hatrany ankibondreniny, tena tsy possible. Dia inona nataony fa izy kosa resy lahatra hoe Andriamanitra mamindra fo. Ny famindrampon'Andriamanitra nandresy lahatra azy. Raha tonga eo amiko izy famindrampon'Andriamanitra dia ho sitrana. Le famindrampon'Andriamanitra no nametraka finoana atao anatiny. Ny fahafantarana hoe mamindra fo Andriamanitra natonga azy resy lahatra hoe tena mino afa ho sitrana. Dia zay natonga azy ny teny hoe ry Jesosy zanaka Davida mamindra fo amiko, ry Jesosy zanaka Davida mamindra fo amiko. Dia namindra fo tamin'ny Andriamanitra. Dia zay ny fototra natonga azy sitrana. Ho Jesosy hoe inona ary ny tena ataoko aminao, tsotra ny teny ampahiratiny masoko. Ka hivavakantsika mba mindra fo a Madagasikara amin'ity firenena ity ny tompoandriamanitra. Amen. Dia ao anatin'izany dia mbola hivavaka ihany koa tsika hanohitra ny devoly nitondra ilay aretina Covid-19 teto Madagasikara. Io tsy maintsy miala io io tsy maintsy resy io ho amanokatra zatsy kivy. Efa to anatin'ny firy volana zay no nanaovako vavaka fa tsy kivy satria fantatro fa mihaino Andriamanitra ary fantatro ihany koa fa manana fotoana Andriamanitra ary ny tena fantatro dia tsy maintsy resy amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly tondra ny aretina io. Andeo hivavakantsika. Ry Tompoandriamanitra malalo, lay izy atraiko mandrakizay amin'izao fotoana izao dia miaraka mivavaka izahay voaka kristianina rehetra, ny olonao rehetra eto Madagasikara hatrany ampitany ranomasina. Manao vavaka izahay ho an'ity Madagasikara nosy malalana ity. Manao vavaka izahay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miantso anao zahay Andriamanitra mamindra fo amin'ny Madagasikara sy izao firenena malagasy zao ianao. Mamindra fo ianao ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velonao. Mamindra fo aminay malagasy ianao, mamindra fo amin'ity firenena ity ianao, mamindra fo amin'ny Madagasikara ianao. Ka vonjeo izahay Andriamanitra, vonjeo izahay manoloana zao zavatra sarotra hatrehana izao. Ary raisinay ny adidy ombam-pahefana mandidy ny devoly nitondra zao aretina Covid-19 zao teto amin'ity firenena ity zahay. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy miala, 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 miala. Devoly tsy maintsy resy satria ny anaran'i Jesosy dia anarana mahery ary famindrampon'Andriamanitra efa milatsaka amin'ity Madagasikara ity, efa milatsaka amin'ity firenena malagasy misanay ity. Ka dia hoavitra izahay ary androany toloniko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho avan'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra any Madagasikara ary ilaza ny rehetra hoe sambatra Madagasikara. Sambatra izy satria Andriamanitra namindra fo nandray an-tanana
ary namonjy anay ka dia misaotra ry Andriamanitra eo, misaotra ry Andriamanitra eo, misaotra ry Andriamanitra eo. Ny tera ny aja ary ny voninahitra atolotra ho an'Andriamanitra resto anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo, amen. Anao hira anankiray sika dia orina zay ry zay dia no filazana sady iomakomana amarana ny fotoam-pivavahana isika tompoka. Mareta hatramin'ny farany ianao. Itsaga ny zay mety matrano any dia raha ho Andriamanitra mefinatra Andriamanitra. Lehibe ireo fitahina nomenao anay, fandresena ny fiompiana no asandrasay. Sany midera tompoko Ira sy vary ankalazanao zay iray, Era si sosa iubianao mandrakizay. Lehibe ireo fitahina nomenao anay, fandresena ny fiompiana no asandrasay. Iari fany, iari tera, nankalanja sy andizay. Salim amefundatra Andriamanitra. Ira sy vary ankalazanao zay iray, Idera sy sotra iubianao mandrakizay. Fa lehibe ireo fitahina nomenao anay, fandresena ny fiompiana no asandrasay. Iari fany, iari tera, nankalanja sy andizay. Iari fany, iari tera, iari iompianao mandrakizay. Fa tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao. Iari fany, iari tera, nankalanja sy andizay. Iari fany, iari tera, iari iompianao mandrakizay. Fa tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao. Tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao. Tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao, tsara ianao, tsara indrindra, tsara ianao. Tiaka mafy an'Andriamanitra isika rehetra. Dia samy maka toerana tompoko. Dia ny filazana moa tahako izao. Tohizatra rehetrany ny falorantsika tena ho an'i Jesosy. Mandra-pahatonga ny tombo Jesosy hampiakatra antsika eny amin'ny rano lanitra. Mila mandrositsika zay ny marina. Ataovy zava-pady ny miemotra na ny verin-dalana. Dia faharoa, samy mivavaka ho an'ny namany, mivavao ho an'ny namantsika mba ahery hatraretrany namantsika.
aza mba miompikevitra amin'ny devolana raha miemitra izy dia faly anao fa raha miemitra izy dia malahelo anao ary zay mahatonga anao miparticipe hoe andeha hivavaka ho an'ny namako rehetra ho an'ny mpiara-vavaka amiko ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manera Madagasikara ao dia raha sitrapon'Andriamanitra moa tsy miova fa isika ny Alahady tahaka izao dia misy foana ny fotoam-bavaka ataontsika amin'ny alalan'ny Facebook zany dia ity ihany koa anankiray afaka manaraka ny fandarana izay atao ianareo ataon'ny fiangonana RHEFI Androndrakely amin'ny alalan'ny YouTube ka dia atao amin'ny ianareo mba anaraka an'izany tokoa raha te fandray aminay moa nareo dia efa voasoratra eo amin'ny hitanao eo ny telefona ny mail ahafahanareo miatso anay ahafahanareo mifandray aminay fa izay dia vonina hivavaka ho anareo hatrany hatrany ny tompany tantsika rehetra tompoko farantsika ny fotoana andao hivavaka avy hatrany isika dia safady tsika adinika ihany koa tsy miova moa ny fandarantsika ihany koa amin'ireny émission reny misy ny radio ASM amafisika etona isika ny Alakamisy amin'ny fitoro hariva ary ny asabotsy amin'ny fitora hariva ihany koa zay zany ny ASM fa ny matv ndray ny matv dia isika ny Alakamisy maraina amin'ny 10 sy 7 ary ny sabotsy tolakandro amin'ny 2 sy sasany hitanao ihany koa moa rehefa manaraka anao na YouTube manaraka fandary anao dia marihana eo foana izany émission zany mba tsy adinonareo fa asoa sy atsaranareo zany tompoko zay zany tompoko no filazana netiko tamin'ity androandroany ity ka andeontsika hivavaka misaotra ny tompo ry Andriamanitra io misaotra anao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity sambatra izay fa afaka nanotrina izany androany ary fahasoavana ho anay rehetra ny fisindro fotoam-pivavahana zao misaotra anao ihany koa zay fa tonga nahery zay tamin'ny alalan'ny teninao ary ny valiny famatorana nentin'ny fahavalo teo amin'ny fiainanay sy ity firenena malagasy misy anay ity misaotra tompo ho tsara fiafara izahay na zao vaoka malagasy zao na zao firenena misy anay zao satria ny anaran'i Jesosy ilay fantinonina teo aminay sy teto Madagasikara ary ny ekenay ho Andriamanitra hivavahana izy misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo tsofina rano avokoa ianareo rehetra ny tana maherin'Andriamanitra ny hoe ho aminareo andro alina amin'ny anaran'i Jesosy amen dia samitain'Andriamanitra sika rehetra tompoko amin'ny herindray zany ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook manaraka mahery tompoko raha ivoaka ohatrany ianao ka tsy miakanjo dia tahaka izany koa ny fiainantsika kristianina tsy mety tena tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika andao tena hivavaka tena hivavaka ary ny vavaka ataontsika inoky fa hitondra an'Andriamanitra famangina fanafahana famonjena ao amin'izao firenentsika izao manana didy sy andraikitra ngezabe hivavaka ho an'ny firenentsika isika riavanao Jesosy mihitsy nolaza fanoarana eo amin'ny 1 eo amin'ny 7:20 eo amin'ny Luka 7:20 dia tsy mety Jesosy nolaza fanoarana tamin'ny